Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Miarahaba tojerevako malala trety talata fa 13 ny volana Janoary ity. Ny mofonaina izay voalahatra ho antsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona toko faha 12, jaona toko faha 12 ny andininy faha 17 ka hatramin'ny andininy faha 17. Jaona toko faha 12 ny andininy faha 17 ka hatramin'ny andininy faha 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teo anatrehany aza Jesosy dia tsy mba nino azy ireo, mba hatanteraka ny teny nataony Isaia mpaminany hoe: Tompoko, iza no nino teny nampitondraina anay, ary iza no nampisehoana ny sandran'i Jehovah? Izany no tsy nahaizany nino satria hoy Isaia: efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy mba tsy hahita ny maso na halala ny fony dia tsy hibebaka izy, ka tsy hahasitrana azy aho. Izany teny izany no nolazain'i Isaia satria nahita ny voninahiny izy ka nilaza azy. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka aza no nino azy, nefa noho ny fahaseho dia tsy nanaiky ireo fandrao havoaka hiala amin'ny sinagoga. Fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo, fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo, fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Jaona no manoratra ity filazantsarana ity teny izay mofonaina ho antsika ity, ry havako ny hoe: tia ny voninahitra avy amin'ny olona fa tsy tia ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Misy fomba filaza anankiroa manandrify an'izy io arakaraka ny dikateny. Misy manao hoe tia ny voninahitryolombelona fa tsy tia ny voninahitr'Andriamanitra. Misy version an'izay. Misy kosa ny version manao hoe tia ny voninahitra avy amin'ny olombelona fa tsy tia ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Mifanakaiky ihany ny dikany na dia misy izay mahasamihafa azy ary. Fa andeo azavaintsika ny hoe inona moa ny voninahitra avy amin'olombelona, ary iza ny tenenin'ny Jaona ho tia ny voninahitryolombelona na tia ny voninahitra avy amin'ny olombelona. Dia ny fariseo sy ireo mpisorona, ireo mpanoran-dalàna, zay no tondroan'ny Jaona ho tia ny voninahitra avy amin'olombelona. Ary ireto apôstôly Jesosy, tarihin'i Jesosy, reto ny tia ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Raha ohatra ka mampitaza ny Jaona dia tia hamperitreritra antsika izy mba hampiala antsika amin'ilay toe-tsaina hoe tsy tokony ho tia na isaina na akamamy ny voninahitra avy amin'olombelona mihoatra noho ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Fa Jesosy mpanoran-dalàna ve fantatsika fitenin'i Jesosy mandrakariva, fa kan Jesosy ohatra mihitsy aza amin'izao ohatra masina hoe: tandreminareo, manao ohatra ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna ianareo, tandreminareo. Eto fa izao tia ny voninahitra avy amin'olombelona izy. Voalohany ny olona tia voninahitra izay avy amin'olombelona dia izao olona maka ny toeran'Andriamanitra, maka ny toeran'Andriamanitra. Ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna dia izao, indrindra fa ny fariseo, ny mpisorona mihitsy koa aza, dia tena naka ny toeran'Andriamanitra. Ireo olona ireo, ny mpisorona, ny fariseo, ny mpanoran-dalàna, dia olona nantsoin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra, fa tsy nantsoin'Andriamanitra haka ny toeran'Andriamanitra, tsy nantsoin'Andriamanitra hisolo an'Andriamanitra. Fa izay nitranga atao amin'ny tantaran'ny filazantsara dia izao naka ny toeran'Andriamanitra izy ireo. Inona avy ny toeran'Andriamanitra nalain'izy ireo? Voalohany dia izao ny voninahitr'Andriamanitra nalay. Sarotiny izy rehefa tsy apetraka amin'ny toerana tokony misy azy. Sarotiny izy rehefa ohatra ka tsy apetraka amin'ny toeram-boninahitra. Sarotiny izy tia ny voninahitra avy amin'olombelona, tia ho indraindraina, ary dia marary mihitsy
rehefa tsy napetraky ny olombelona tam'izany voninahitra izany ny fariseo sy ny mpandroana Talata. Tia mipetraka eny anoloana izy ho Jesosy. Te ho hitan'ny olona izy ho Jesosy. Te hitehafan'ny olona izy ho Jesosy. Zany tehaka rehetra zany. De zao, zany fanomezam-boninahitra rehetra zany de natao an'Andriamanitra. Saingy zao norombahan'ny fariseo sy ny mpandroana Talata mba mampisorona ho azy zany voninahitra izany. Andreo mahatonga Jesosy hoe tia ny voninahitra avy amin'olombelona, na tia ny voninahitra olombelona. Naka ny toeran'Andriamanitra, naka ny voninahitr'Andriamanitra, fa tsy zay ihany koa naka ny fahefan'Andriamanitra mihitsy. Satria ny fariseo, ny mpandroana Talata, reny de mpikambana tao anatin'ny antsoina hoe Sinedriona, mpitsara zany, tena mpitsara. Satria mpitsara izy de manana fahefana arak'izany, anameloka, manana fahefana tsy anameloka koa aza. Ary dia eto Jesosy dia miteny manao hoe tia ny voninahitra avy amin'olombelona. Afaka malala. Tia ny voninahitra avy amin'olombelona ny fariseo sy ny mpandroana Talata ka mitsara olona. Mitsara olona, manameloka olona, ary mihevitra ny tena no tsara mandrakariva noho ny hafa. Mihevitra ny tena no tsara sy marina mita amin'ny hafa. Mihevitra ny tena no mendrika sy masina kokoa noho ny hafa. Ary dia maka ny toeran'Andriamanitra. Ny olona mitsara, malaky mitsara, malaky manameloka, manadio tena de hoy Jesosy manao hoe jereo nge ny fariseo hoe tahaka ny fasana, madio ivelany, fotsy mangatsakatsaka, fa nefa ny ao anatiny de zao feno taolam-balo korotana, haizina. Maka ny toeran'Andriamanitra, malaky tsara, malaky anameloka, maka ny fahefan'Andriamanitra. Fa zay ihany no hoe tia ny voninahitra olombelona. Tsy hoe tia indraindraina ihany fa izao koa mihevitra ny tena ho mahay mihitsy aza noho ny hafa. Impiry moa na Jesosy raha tsy nametrahan'ny fariseo sy mpandroana Talata fanontaniana, no fandriany mihitsy. Mety ve sa tsy mety mandoetra ho an'i Kaisara? Ao amin'ny Jaona dia noentin'ireo fariseo sy mpandroana Talata teo amin' Jesosy, ilay vehivavy azo ola-tanana nitsangajanga, te hamandrika an' Jesosy, te hevitra fa mahay noho Jesosy, te hiteny hoe Jesosy tsy mahay satria tsy nianatra ny lalana ny diaviny. Feno avy nafikevitra, ry havako malala, tia ny voninahitra avy amin'olombelona. Mihevitra ny tena ho mahay mihoatra noho ny hafa, mihevitra ny hafa ho tsy mahay. Havako malala, eto Jesosy de te hiteny manao hoe tandremo ny fitiavam-boninahitra. Tandremo ny fitiavam-boninahitra fa mampinjera, mandavo. Ao misaotra masina de fatatsika ny nazo Solomona. Solomona zanaky Davida. Solomona zany nge endre. Solomona zany nge nanana izay fitezana natao taminy, nanana mpanolontsaina petsaka nanodidina azy. Saingy zao lavo tao anatin'ny fitiavam-boninahitra. Lasa nanompo sampy. Lasa niala tamin'Andriamanitra noho ny fitiavam-boninahitra. Tafahoatra. Ary lasa nanaraka ny antsoina mihitsy aza hoe occultisme. Fatatsika nefa raha Solomona noho ny fitiavam-boninahitra tao anatiny de lasa nanaraka ny occultisme mihitsy izy, niala tamin'Andriamanitra, nanompo sampy. Hitatsika eo amin'ny mpanjaka, tantaran'ny mpanjaka. Varaiky ambin'ny folo, varotoko varaiky ambin'ny folo, voalohany toko varaiky ambin'ny folo. Izay nanarahany ireo hatramin'ny afin'ny Moloka aza. Ro Andriamanitra nilaviny. Tao soatra masina testamenta taloha, nilavin'Andriamanitra de zao verenan'ny Solomona ny tompony. Latsaka tao anatin'ny occultisme Solomona noho ny fitiavam-boninahitra. Ary hitatsika ireo olona be voninahitra maro eto ambonin'ny tany.
be de be reo vedetinareo ireo mpilalao sary mihetsika, ro mpihira malaza isan-karazana zay latsaka tao anatin'ny fitiavam-boninahitra de ninjery lasa tsy nahazaka an'izany nidoroka zava-mahadomelona misy ara-mo latsaka tao anatin'ny fakalana misy reo ty voninahitra tahaka ny Hitler zay nahavita namon'olona enina tapitrisa mety ho tahaka izany koa anga ry Joseph Jongan'ny Tsivilina ary Staline be de be reo olona tao amin'ny tantara izay ty voninahitra tamin'olombelona de zao nanjary simba ny faran'ny fiainany. Azay matoka ny teny Hebreo, matoka ny soratra masina ny hoe ny voninahitra de vesatra, zavatra mavesatra. Tsy zakan'ny olombelona. Tsy zakanao ny voninahitr'Andriamanitra raha alainao, tsy zakanao ny voninahitr'Andriamanitra raha rombanao, mavesatra, manimba ny voninahitra raha ohatra ka tsy zakanao. Hatria matoka amin'ny Baiboly teny hoe io inge mavesatra aza maika hisalotra voninahitra, aza maika handrobaka voninahitra raha tsy ny manin'Andriamanitra ho am'izany. Rehefa no manin'Andriamanitra ho am'izany ianao de izao zakanao le voninahitra, tsy manimba anao satria voninahitra sahaza arakotr'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao de manjary ny voninahitr'Andriamanitra no hita eo aminao fa tsy le voninahitryolombelona. Raha le voninahitr'olombelona izay rombahana avy amin'Andriamanitra de zao manjary manimba anao rehefa tsy ny manin'Andriamanitra. Aza tia ny voninahitr'olombelona, voninahitra ateraky ny vola, voninahitra ateraky ny fitiavana fahefana, voninahitra ateraky ny fitiavan-karena, voninahitra ateraky ny fitiavana tera sy ny tahaka izany izay ataon'olombelona de hoy Jesoa tsy maharitry reny, tsy maharitry reny fa aleo manidry tena. Afaka malala fa inona ny voninahitra avy amin'Andriamanitra izay tsy misainy reto olona reto. Jerentsika tsara ny tantarany Paoly. Inona moa tsy nomen'Andriamanitra amin'ny Paoly? Inona ny tsy tsapa teo amin'ny fiainan'ny Paoly? Nahavita nanao fahagagana, nanam-pahaizana, nanana faharany hita-tsaina, fa mbola nahavita ny teny manao hoe raha misy mpanota de zany lohany. Ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao any. Paoly no niteny an'izany. Satria nitefen'Andriamanitra izy. Nitefen'Andriamanitra tao anatin'ny fantrana, tao anatin'ny tsy fisina, tao anatin'ny fahatsorana de zakany Paoly ny voninahitr'Andriamanitra ka nanjary nanome voninahitra an'Andriamanitra izy de namiratra teo aminy ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy Paoly ihany io. Fatatsika ny tantaran'ny Petera, fatatsika ny tantaran'ny roa apôstôly, nahita ny voninahiny zay ho izy ireo tantaran'ny Petera io. Petera nanatrika ny zavatra nitranga tao tendrompohitra raha niova ny fijeriny ny endriky Jesoa de ty vera nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Afaka malala ny voninahitr'Andriamanitra de izao mavesatra saingy rehefa tefen'Andriamanitra de mahazaka zany voninahitra zany ka tsy mirehare, tsy mihebohebo de tsy manimba lay voninahitra fa arakotr'Andriamanitra eo aminao de manjary mpitafy ny voninahitr'Andriamanitra. Petsaka ao tsika teo reo olombelona zay nikendry ny voninahitry ny olombelona saingy zao ranomaso aran'ny nefarany, faharavanany nefarany. Fa ny voninahitr'Andriamanitra kosa fifaliana. Ny voninahitr'Andriamanitra ataony eo amintsika kosa fiadanana. Mikendry ny voninahitr'Andriamanitra raha ve isika? Tena mitanjona ny voninahitr'Andriamanitra ve isika? Ravako hotsika hoe meteza tefen'Andriamanitra. Raha ohatra ka mijery ataovy hoe asa ataovy hoe inona re zany mety hitanao fiaramanidina anankiray na fiarakodia anankiray na tahaka izany na sambon-danitra ataovy hoe sambon-danitra no hitanao. Iny sambon-danitra izay hitanao mandeha miakatra any amin'ny habakabaka ambony any amin'ny tapon'ny ataontsika hoe univers any de zao iny inge niainga tamina vy kely madinidinika, niainga tamina metaly tsotra isan-karazany no natambatambatra.
de nidina mafy, de niserena mafy, de namboarina mafy, de iny izy tonga eny ambony eny. Fa raha tsy natao niterena mafy, natsonika tao anaty hafanana, niterena mafy mihitsy, niporetina mafy mihitsy, zay vao afaka tafakatra teny amin'ny volana, na afaka tafakatra tany amin'ny habakabaka ambony tany. Zay vao afaka niatrika izany satria any ambony any misy atsika be, mangatsika be any ambony any, misy rivotra, misy hafanana koa aza, misy frottement izay mampiteraka hafanana ny vatany sambon-danitra isan-karazany. Ka raha tsy nitefena mafy, raha tsy nidorana, natsonika, niterena, nikapohana, tsy nahazaka an'izany zavatra zany. De ohatr'izany kely afaka malala ny voninahitra, aza maika hisondrotra raha tsy efa nitefena Andriamanitra. Betsaka ny olona ny maika hisondrotra, saingy zao tsy nasondrotra Andriamanitra. Betsaka ny maika hisondrotra fa zao tsy nanaiky nitefena, tsy mba nanaiky niaritra, tsy mba nanaiky nandalo ro dingana maro samy hafa amin'ny ara-panahy, amin'ny lafin-javatra maro samy hafa. Ary zay moa ny aretin'ny toetr'andro antsika ankehitriny, be de be ny olona no maika te hanan-karena, be de be ny olona ny maika te hirakotra voninahitra. Misy ary moa de betsaka ny maika ny te hahazo diplôma, de manao zavatra tsy mety isan-karazany. Be de be ny maika ny te ho tononona, ho titra zao, ho titra zao, ho titra zao. Ary de ndraindray miady titra, rehefa tsy voatonona lay titra, marary. Andradray raha mavita mihitsy manitsy hoe adininao ny momba anah kely, amboary kely ny momba anao kely. Ry havako malala, taizy Jesosy ny ady varotra, manao hoe tsy maintsy tonono hoe zanak'Andriamanitra. Taiza atao amin'ny filazantsara Jesosy, mbola niteny manao hoe diso kely ianao, fa adininao ny nanonona ny anarako hoe zanak'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy raha niteny manao hoe aza miteniteny an'izany. Havako malala, ny olona manaiky tefen'Andriamanitra, ny olona manaiky ahitsin'Andriamanitra, marary ny fanitsian'Andriamanitra, reny olona ireny, rehefa sondrotr'Andriamanitra de mahazaka ny voninahitr'Andriamanitra. Ary zao manjary tsy misarotra ny voninahitr'Andriamanitra ho azy izy, fa manjary mampamiratra ny voninahitr'Andriamanitra. Ary betsaka ny olona tahaka izany ry havako. Aza mihevitra aza ataonao ho zava-dehibe ny fikatsahana ny voninahitry ny olombelona. Aza miady varotra amin'izay voninahitra omeny olombelona, fa meteza hipetraka ho mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fanetretena. Tsy asongena nafatra an'io, zay manetry tena no asandratra. Ary tsy adinon'Andriamanitra ny mandrakotra ny voninahitra ho anao, ho antsika, raha itsika ny manetry tena. Hain'Andriamanitra manome an'izany rehetra zany. Ry havako, ahoana ny fomba hahatonga anao hisahana hibanjina ny voninahitr'Andriamanitra? Eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy, eo amin'ny mpanjiny mandrakariva amin'ny fiainan'i Jesosy. Hoy filazan'ny Paoly azy ao amin'ny Filipianina 2:2, fa na de nanana ny endrik'Andriamanitra azy izy, de nofoanany ny tenany, tamin'akany ny endriky ny mpanompo, na ny endriky ny andevo, ary de nikely ny fato amin'ny hazo fijaliana ho anao, mba hananantsika fisainana ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa malala, ho tianao ny hibanjina ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy, de ninona zany? Fanafoana tena, manaiky andefitra. Sarotra amin'ny olona ny manaiky zany hoe andefitra zany amin'izao vanim-potoana zao. Ny toe-tsaina iaina n'izao tontolo zao, ny voninahitra olombelona amin'izao andro antsika zao de ny hoe aza mba manaiky resy zany, aza mba manaiky mandefitra zany, aza manaiky ambanin'olona zany. Andreo mahasamy hafa ny ataontsika ankehitriny amin'izay hoe développement personnel. Rehefa mampianatra ny développement personnel ny olona, zay lamody amin'izao antsika zao de zao mifanohitra amin'ny filazantsara indraindray, sofa indraindray. Ny développement personnel ange manome toerana ny maha olombelona indraindray, ampidirina anatin'ny sain'ny olona be azonao amin'ny développement personnel ny hoe zao aza mba manaikinaiky an'izany, aseho ny tenanao hoe mahay, aseho ny tenanao hoe ianao lay tsara, aseho ny tenanao hoe feno ianao, aseho ny tenanao hoe ianao lay mety, aza manaiky ambanin'olona, aza manaiky ratsian'olona, aza manaiky aseho hoe fa ianao lay mamiratra, ianao lay tsara. Ary de manjary lasa ataontsika hoe kosmetika fotsiny, lasa endrika ivelany fotsiny. Ary be de be ny olona tahaka izany, be de be ny tanora tahaka izany. Tazanao
de zao ohatra ny olona tena feno ara-pahalalana, ohatra ny olona tena feno ara-pahaizana, ohatra ny fa rehefa tena tomonao de zao sanatrian'zany engany mbatsotolo zany isika de zao ndraindray tsy te manahoana loatra ihany, ndraindray tsy ampyfala, ndraindray ara tsy mifanentana am'lay diplôme eny am-pelantanany ny fahaizana zay iananany satria ny tezaina tam'ilay développement personnel fotsiny hoe aseho ny tenanao fa mahay aseho de mamita tena afaka malala tsy hoe ratsy akory ny développement personnel fa tsara mihitsy saingy zao aoka ho apetraka ao meteza hipetraka amin'ny toerana zay mahay ianao anao zany tsy milaza hoe aza mikendry tanjona zany tsy milaza hoe aza mieritreritra ny tena na ho tsara noho ny hafa tsy zay loatra fa aza mieritreritra aza mamita tena fa maneky manetry tena ry avako malala otsika manao hoe zao andro iainantsika zao de zao andro ny freriana, andro ny endriky ivelany, andro ny fisehosehoana ho tsara, andro ny ampo-po, andro ny tsy fanekena ho ambany noho ny hafa, andro ny fizahozahoana hoe za tsara za mety ary vokatro io ataotsika hoe tambajotro io manefy toe-tsaina ho endriky ivelany hitatsika zany io am'lafiny lasa fitiavana fahefana io tambajotra iainantsika io de lasa mahanakolo-tsaina ny endriky ivelany ny fiarahamonina ankehitriny ary de adin'ny olona lay voninahitr'Andriamanitra ny avako malala engany am'izao taona vaovao zao zay efa nanimbinana ray volana latsaka sahady mba mpitaona hibanjinanao ny voninahitr'Andriamanitra omen'Andriamanitra anao ny voninahitra zahazao anao fa meteza de fen'Andriamanitra marary ray fanefen'Andriamanitra indraindray marary angezany nahazo any Mosesy zany tany amy tapiny voninahitra tany Egipta saingy tonga mpiandry tany anefitra vao tonga nandalo fiarasan'ondry niona tamin'Andriamanitra teny amy rome mirehitra noentin'Andriamanitra tamin'ny lalana sarotra vao nahatakatra ny voninahitr'Andriamanitra mafaingeny toran'Andriamanitra ny Davida mpiandry ondry tany Etsa nivingavingainy Goliata tonga nanjenjena tany amin'ny efitra maro isan-karazany nenjehiny mpanjaka nenjehiny Saoly nyvadiany zanaka zany ny lalana nitondran'Andriamanitra ny Davida vao nahazaka ny voninahitra vao nahazaka ny antson'Andriamanitra vao mamiratra teo amin'ny voninahitr'Andriamanitra mafaingeny nahazo andry Petery ry Petery raha mbola niteny raha niona tamin'i Jesoa teo amin'ny lalany andeha hivoaka ny Roma nametrahany Jesoa fanontaniana hoe hoaiza ianao ry Petery dia Jesoa no niteny taminy manao hoe andeha ombona teo amin'ny hazo fijaliana fa hoaiza ianao ry Jesoa kovadisy domine dia Petera ho Jesoa andeha ombona amin'ny hazo fijaliana Petera nanaiky nombona tamin'ny hazo fijaliana aiza ny fanetretenan'ireo mpanompona tahaka ny Samoela aiza ny fanetretenan'ireo mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Jakoba nge rahalahin'ny tompo aiza ao anatin'ny epistiliny Jakoba nahatsapanao Iarahana hoe za ange havan'i Jesoa za ange rahalahin'i Jesoa za ange zandrin'i Jesoa aiza ao anatin'ny soratry ny apôstôly nahitanao an'izany avako malala ndeha hanetry tena tsy hoe mba ho maika nisandratra fa ndeha hanetry tena manaiky ho tefen'Andriamanitra fa rehefa manaiky ho tefen'Andriamanitra ianao de zao ampamira-pirata amy tompo aminao ihany ny voninahitra alahoery ary avako malala aza tia ny voninahitra fa amin'ny olombelona fa sady tsy maharitra zany no mamitaka zany fa tiaviko zasikatsao ny voninahitr'Andriamanitra de ny fitiavana an'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra sy ny fitiavana namana tahaka ny tena ivavaka sika tompo amisaotranao zahay fa atao aminao atsiaro ny voninahitra mifona aminao zay tompo fandrandray ny namanay de heverinay ho tsinitsiny ataonay mpanome voninahitra anay fotsiny to aminay ho fiasany voninahitra ho an'ny tenanay ndraindray aza tsinitsiny avinay adininay fa eo ianao ary ny voninahitra ho aza ndraindray saloranay ho anay mamelanay tompo ataovy mahay manetry teny zahay ataovy mikatsaka ny voninahitra ao mametraka anao Andriamanitra bahary tompony zao rehetra zao mametraka anao Andriamanitra ho endry mahafantatra ny tondrananay
amboary ny fona sy ny saina ianana fanetretena tompo. Zay mametraka ny fiainany mandrakariva am-pelatananao zay tompo, ome faharetana amin'ny fanomponanao. De rakofo ny voninahitrao zay rehetra asa ataonao amin'ny alalanay, ary azy izahay nomena voninahitra fa ny anaranao ihany. Misaotra Jesosy. Amen.